Ny RNDC dia fantare fa hoe fikambanana miaro ny zone pontif zany hoe miaro ny tombontsoa iombonana. Zay fikambanana zay zany rehefa misy zavatra itarainan'ny olona rehefa be dia be indrindra fa problème jirama délestage, problème ny facture anankitelo miaraka tonga any an-trano, problème nefa nandoha vola efa hatringela be nefa mbola tsy tafiditra dia izay hoe tsy maintsy raisina ny andraikitra ary maka toerana anankiray mitokana. Mbola misy koa ny olona zay fanandray vola amin'ny resaka tany zay mpanao agence immobilière tenen'olona teo mialatsiny amin'ny namana tany gasy zay tenen'olona teo dia mbola anatonao azy iresaka aminy. Zay koa zany fikambanana sasany na agence immobilière sasany zay fitarianan'ny olona koa mbola mondy azy satria matombo misy fitarian'ny olona misy antony zay fa zay hoe ilaina ny fampiresaka mba tsy hatongavany raharaha any amin'ny fitsarana. Zay dia apetraka izay zavatra zay. Fa na izy amin'ny faly na izy tsy faly amin'izao itsika ataona zay tombontsomboko ny tolomanay ary lovana velan-taranakay ho anay mitolona ho an'ny tombontsoa ampesan'ny maro. Vita amin'ny firesahanato efa tezaina ny olona fa manana zosy adidy izy mampanjifa azy. Ka misy zavatra tsy tiany maneho ny heviny izy ary manao ny hetsika fanehoana zany tsy fahazakana. Zao nefa fanehoana tsy fahazakana zao zavatra zao. Zavatra ho atao be dia be ny action citoyenne azo atao mikapoka vilany rehefa marina hoe nony ianao any an-trano matsiaro tena ho nony ianao. Azo atao mitondra banderole amin'ny toeram-piasana anankiray ohatra hoe jirama hoe aiza ny jironay volanay fa lasanareo. Azo atao koa mandeha any amin'ny finance hoe aiza ny hetranay manatao hoe zany volany hetranay. Azo atao daholo zany action citoyenne zany fa mamorona ny olona aloha amin'ny taizazy mamondona ny hery zay aloha ny anomboana fa betsaka ny zavatra fitarain'ny olona mbola azo fampiresahana eto. Tsy resaka midina an-dalambe ny mamaiky eto tsy fanonganam-panjakana zany tonga ho azy ho an'izay tsy mahay miaina aloha dia azava ny resaka fa mampafantatra azy fa tsy zakan'ny olona ny zavatra miseho dia ampafantarina ny mpitondra hoe zao ny tsy fahazakany olona amin'ny fari-piainana.